La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Noltranao ny fampalalam-baovao. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny asa fanajariana ireo lalana ao an-tampon-tanàna Antsirabe. Namafisin'ny filohan'ny Repoblika androany fa lahara-pahamehana ny fanamboaran-dalana any an-toerana. Natomboka androany ihany koa ny hetsika tsinjo fameno ho an'ny faritra vakina karatra. Tsy mitombina ary tsara dalàna ny consolidation izay noraisin'ny filan-kevitra munisipaly ny taona 2024 mahakasika ny tanin'ny commune Etsanospatrana raha ny fanambarana izay nataony teo anivon'ny préfecture n'Antananarivo. Manoloana ny famaron'ny aditany sy taratasy osika eto amin'ny faritra Analamanga mandeha ny fanadinana izay totosainy eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany ankehitriny. Raha nitatra tamin'ity androany ity miampitelo indray ny lavin'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara raha toka 400 ny tranga vaovao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nametra-pialana androany noho ny antony ara-pahasalamana ny Prime Ministre Japonais. Miampitombo hatrany ny aretina mahazo azy ka antony nandraisana izao fanapa-kevitra izao. Ny andedendreo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika minasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny asa fanajariana ireo lalana ao an-tampon-tanàna Antsirabe. Namafisin'ny filohan'ny Repoblika androany fa lahara-pahamehana izany. Natomboka androany ihany koa ny hetsika tsinjo fameno ho an'ny faritra vakina karatra. Fanadina. Isan'ny nampitarainan'ny mponina eto Antsirabe ny faratsiany lalana. Manoloana io asa maro no tanterana eto an-tampon-tanàna. Nanome toromarika ny tompon'andraikitra Isantsokajiny ny filoana andritra ny fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny asa fanajariana ireo lalana eto an-tampon-tanàna Antsirabe ireo androany fa tsy maintsy atao manaraka ny fenitra avokoa ny asa rehetra. Namafisiny ihany koa ny hanomezan'ny orinasa manatanteraka ny asa antoka na garantie amin'izany ary tokony haritra 5 taona ho izy farafahakeliny vao hisy fanamboarana vaovao izany. Atao anisan'ny lahara-pahamehana teo anivon'ny ministère ny travaux publics zay nangatahany ben'ny tanàna ary indrindra namafisin'ny gouvernora dia maromaro ireo lalana zay atao anisan'izany koa mbola misy pavé atao tsena kely parapatonga any amin'ny Seméazy mbola ho atao ny voaria makany avaratsena zany no efa vita dia zay zavatra zay moa jerevantsika eo ianao andeha matoa ben'ny tanàna ty araky ty tanàna Antsirabe ty dia tanàna mahafinaritra mateo inona ary misy tetikasa maromaro moa resahantsika zay tokony apetraka eto amin'ny tanàna Antsirabe ao ihany koa misy tofo-drafitrasa maro ataon'ny ministère ny serasera sy ny kolotsaina sy ny maro isan-karazany zay ataontsika. Isy ihany koa ny fanavaozana ny lalana izay mifampitohy amin'ny lalam-pirenena fafito mihazo an'Ambositra izay ifamezivezen'ny fiara lehibe mpitatitra entana mavesatra. Etsekilan'izay natomboka tamin'ity androany ity ihany koa ny hetsika tsinjo fameno ho an'ny faritra vakinankaratra. Mpiasa afakaba miisa 400 no nisitraka ny fahafana mindrambola amin'ny kinaps amin'ny alalan'ity hetsika ity. Olona misa 100 hafa avy amin'ny sekoly sy miankina ara-pinoana 3 teto an-toerana sy mpiasa amina trano fisakafoana sy trano fandraisam-bahiny ihany koa no nisitraka izany. Namafisiny filoha fa entina nohanana ny vahoaka amin'ny fiatrehana ny krizy ateraka ny Covid-19 ny tsinjo fameno. Rehefa mindramboly tsika ny amin'ny banky zao tsika androany zany nareo manomboka androany zany dia omena an'izay fampindramam-boly zay fa zao tsika farany volana août Auguste dia raha mindram-boly tsika volana septambra dia efa mandoa
oktobra dia efa mandoa, novambra mbola mandoa, desambra mbola mandoa. Fa ozy izy zao hoe sahiran'ireo mpiray tanindrazan'ireo, sahiran'ireo malagasy mpiasa miasa ireo amelomana ambady aman-janana. Ka noho izany dia aleo izy tsy mandoa ny trosa mihitsy aloha raha tsy amin'ny volana janoary ary hatramin'ny volana desambra aloha tsikelikely mba tsy ho hita ao anatin'ny karama zany. Mety zany sa tsy mety? Dia zay ny zavatra ho atao. Tonga eto zay androany hitsinjo anareo ary niteny amin'ny banky BVG hoe zao aza atao lavabe le taratasy findramam-bola fa rehefa misoratra fotsiny le olona mikinapsa dia ameo anazy ny volany dia mba zay mba fanampiana avy aty aminay zay ny fitiavana aty amiko. Etsekilan'izay androany no nitokana ny filohan'ny repoblika ny trano vaovaon'ny talempartry ny filaminam-bahoaka eto Vakinankaratra. Tsy ahivina, voalohany tao anatin'ny 7-20 taona ny orenan'ny polisy-pirenena no nisitraka fodrafitrasa manara-penitra tahaka izao ireo polisy-pirenena. Raha ny fanazavana orina amin'ireo faritra 20 izany. Tanjona amin'izao ny anatsarana ny fitantanan'ireo asa mandrarasa hanina eo anivon'ny polisy-pirenena sy anatanterana ny vinan'ny filohan'ny repoblika ny amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana eto Madagasikara. Hita ao anatin'io avokoa ny sampana police judiciaire, ny police des mœurs, ny police économique sy ny fitantanana ampiasana ny ressources humaines, ny affaires financières, ny renseignement, ny immigration et émigration ary ahitana violon izay mitokana ny fitazomana ny lahy sy ny vavy ary ny zaza tsy ampy taona. Efa mandeha ny fifampiresahana eo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana komoriana sy malagasy amin'ny fampodiana ireo teratany malagasy misafidy izay voatazona any antoerana. Nanamafy androany ny tale jeneraly John fampanjono izy ireo fa tsy mpanonga mpanjakana na ihany koa mpanao trafika na zava-mahadomelona io na saina. Taoriny nitondrana teto amin'ny fampahalalam-baovao ny alarobia lasa teo momba ireo teratany malagasy misafidy mirahalahy migadra any Komoro efa 3 volana izao. Nandray ny andraiky ny fitondram-panjakana malagasy ary fandalana ny fampodiana azy ireo hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono androany teny alarobia. Nanamafy ihany koa ity tompon'andraiki-mpanjakana ity fampanjono ireo teratany malagasy ireo fa tsy nikasa anonga mpanjakana na mpanao trafika na zava-mahadomelona araka ny vesatra hitazomana azy ireo. Dia mpanjono malagasy reny dia ao anatin'ny fampirarahana zany amin'izao hoe ahoana zany ny fomba afahana mamerina andreny aty an-tanindrazana rehefa nanaiky zareo ny amerina andreny an-tanindrazana eo amin'ny lafin'ny fipetra ara-pahasalamana no misy fandaminana satria mitrangana valanaretina misy amin'izao zany dia tsy maintsy apetrapetraka daholo ny fipetra rehetrarehetra mba afahana sao dia efa mitondra aretina avy any eto Madagasikara reny olona reny dia tsy maintsy ho raisina amin'ny toerana zay tokony andraisana azy amin'ny resaka fipetra ara-pahasalamana zay dia eo amin'ny samby firenena zao dia efa anatin'ny fandaminana ny fampodiana andreny teratany malagasy zay tantsika hoe dérivé lasany misy hafa noho ny loza zay mitranga teny an-dranomasina zay. Mihena ny azandrano amin'ny tapany avaratry Madagasikara oharina amin'ny faritra hafa. Vokatra io mandeha lavitra ireo mpanjono vao mahazo azandrano. Io no isan'ny antony mahatonga ireo mpanjono lasany amin'ny firenen-kafa rehefa tojolana eny an-dranomasina raha ny fanazavana ny tale jeneraly ny jono atrany. Vokatry ny tsy fampahafantaran'ireo tompon'andraikitra komoriana ara-potoana ny fanjakana malagasy ny amin'ny fisian'ireo teratany malagasy notazomina tany antoerana no isany natonga ny amin'ny hoe ankehitriny vao mandeha ny fifampiresahana hoy ny tale jeneraly ny APMF na ny agence portuaire maritime et fluviale. Voalohany indrindra zany teo amin'ny lafin'ny information no nisy ny fahatarana zany hoe ry zareo le fesika tany zany mbola tsy nafantatra ny autorité malagasy fa nisy an'ilay tranga fa ry zareo avy any Komoro zany izay nampandre no tamin'ny alalan'ny ambasady ny Komoro sy ny ministeran'ny rarambahiny malagasy no nafatarana an'ilay tranga. Misy an'le tranga anankiray koa any Somalia ihany koa zany hoe io koa mbola resaka sambo à la dérive dia efa misy zany ny organisation ny resaka rapatriement. Manodidina ny 5,4 sy iraetsy isan'ny mpanjono voasoratra anarana eto Madagasikara saingy maro ireo mbola ao anatin'ny sehatry ny tsy ara-dalàna.
ireto farany izay tsy manana fitaovam-piarovan-tena ka sahirana rehefa sendra ny loza eny an-dranomasina noho ny tsy fananana fitaovana ahafahana mifanerasera amin'ny tompon'andraikitra ety an-tanety. Manoloana izany, misy ankehitriny tetikasa iarahan'ny Ministeran'ny Fiompiana, ny Fambolena ary ny Jony sy ny APMF ahafahana manome fampitaovana azy ireo sy mampiditra ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna, tanjona ny anafoana na ampiaina ny loza mahazo ireo mpanjono eo am-panatanterahana ny asany. Antony telo no nanakatona ny fanjakana ny Tico sy ny AAA ao Tomasina araka ny loharanom-baovao azo avy any an-toerana. Isan'izany tsy fanarahan-dalàna maro samihafa raha ny fanazavana azo Henri Florian. Nitohy any amin'ny faritra nakato ny fanjakana tamin'ny alalan'ny isam-pandraran'ny ETA sy ny vadin-tany omaly ny orinasa ny filoha teo aloha raha valomanana marika ahitana ny Tico sy ny AAA ao Tomasina. Voalaza fa mitovy amin'ny nanakatonany ny Magro AAA tetsy Beoririka ihany no antony ny nanakatonany ny tany Tomasina itsy. Anisan'izany tsy fisian'ny fanambarana ny fisian'ny orinasa, eo ihany koa ny tsy fanajany ny fepetra amin'ny fandoavan-ketra. Raha ny fantatra, efa nialoava ny fampafantarana sy ny fampitandremana tamin'ny 17 ny volana Aogositra teo izao firesona ny fanakatonana izao araka ny loharanom-baovao. Manana 12 andro ary ny fanazavana ireto orinasa ireto iverenany amin'ny ara-dalàna. Niatrika ny fanakatonana teny an-toerana ny mpitantana ny orinasa sy ireo mpiasa tao aminy niaraka tamin'ny vaditany avy amin'izy ireo. Tonga teny an-toerana ihany koa ny mpitandro filaminana sy ny teo anivony isam-pandraran'ny ETA any Tomasina any. Tsy mitombina ary tsy ara-dalàna ny consolidation izay noraisin'ny filan-kevitra munisipaly ny taona 2024 mahakasika ny tanin'ny commune etsy Anosipatrana raha ny fanambarana izay nataon'ny prefecture n'Antananarivo. Abraham Randriamanana. Nitondra fanazavana androany teo anivon'ny prefecture n'Antananarivo manoloana ny fanampahan-kevitra noraisin'ny commune tato anatin'ny volana maro mikasika ireo tsy fanarahan-dalàna isan'izany ny raharaha MPS Anosipatrana. Tsy aivina ny taona 2000 no nisian'ny fifanarahana na ny belle amphithéotique teo amin'ny ben'ny tanàna tamin'izany fotoana izany sy ity orinasa ity mikasika ny fanofana ny tanin'ny commune etsy Anosipatrana. Ny taona 2012 notapahana nandritra ny filan-kevitra munisipaly ny consolidation mikasika izany fifanarahana izany. Raha ny fanambarana nataony teo anivon'ny prefecture, nisy ny fanararotana natao nandritra io filan-kevitra munisipaly io. Nisy ihany koa ny tsy fanajana ny fifanarahana toy ny tsy fandoavana ny hofan'ny tany nandritra ny taona maro. Consolidation zany ny amafisina izany fa tsy ara-dalàna satria tany anatin'ny divers fa tsy tao anatin'ny ordre du jour les consolidations. Io zany netreretinay manao ataontsika hoe abus de la majorité tao amin'ny conseil municipal zany tamin'izany fotoana zany nararotana hoe majorité ny mpino tamin'izany dia natsofoka fotsiny forcena natao délibération de consolidation. Ny article 5 amin'ny bailliant féodika zany milaza tsara dafa misy une observation amin'ny clause du contrat du concontractant dia azo résiliena le contrat. Ao tsy milaza mihitsy hoe tsy maintsy hiverina ny conseil municipal indray ny bail fa zay azo verifiena zay ao anatin'ny article 5. Normal na maire zany raha sarotiny amin'ilay izy satria ny lalàna milaza hoe gardien du patrimoine de la commune ny maire. Ankoatr'izay, mikasika ny etsy amin'ny esplanade Analakely manokana, nanamafy ny prefecture n'Antananarivo fa tafiditra ao anatin'ny domaine public ny fanorenana ireo tranombarotra ireo ary maro amin'ireo fanorenana ireo no tsy manana permis de construire. Non respect à l'annulement, misy annulement tsy respecté tao. Misy deux fois de permis de construire, 6 permis de construire. Et occupation sans titre du domaine public. C'est ça une observation parce que en 2008-03 sur le domaine public, si à son la construction dure, construction précaire, et azo révocable à tout moment et démontable. C'est ça que nous avons appris.
dia tsy ara-dalàna zany io esplanade io raha ny tena marina. No amafisin'ny prefektoran'Antananarivo fa ara-dalàna ary rary ny fanapahan-kevitra noraisin'ny commune ankehitriny mikasika ny fanadiovana ny fitantanana. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia niembotra amin'ny 7 volana oktobra izao ny daty anatanterahana ny fanadinam-panjakana baccalauréat araka ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ministera tompon'andraikitra ny foanana ihany koa ny adina ara-panatanjahantena. Henri Florio. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'ny fisian'ny valaretina coronavirus izay miantraika amin'ny lafiny maro samihafa amin'izao fotoana izao. Raha toka no tombanan'ny fahadimy hatramin'ny 12 volana oktobra zao ny fanadinam-panjakana baccalauréat nisy ny fiamorona ho an'izany araka ny fanapahan-kevitra noraisin'ny teo anivon'ny ministera fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Nisy fandiniana moa zany avy any amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena any hatraty amin'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony ny fampidiniana an'ireo datim-panadinana isan-karazany niaraka tamin'ireo teknisianina sy ny solitena amin'ireo mpampianatra tsy miankina vitsivitsy. Izay indrindra no nanolorana ny daty ny fanadinana baccalauréat izay ny vinavinaina sy ny fampiresahana ary ny tapahana tao amin'ny filan-kevitry ny gouvernement moa dia naroso amintsika moa ny datin'izay fanadinana baccalauréat zay ho amin'ny 19 oktobra izao na fa 7 volana oktobra ny tapany faharoa moa zay dia ny tapany manaraka zay hoe ny baccalauréat teknika herinandro miarinan'io daty fa 7 ny volana oktobra io. Araka izany ny fa 7 ny volana oktobra ho avy izao hatramin'ny 17 ny volana oktobra izao ny baccalauréat amin'ny ankapobeny raha toka ny alatsinainy fa 7 ny volana oktobra hatramin'ny zoma 17 ny volana oktobra ny andiany voalohany ho an'ny baccalauréat teknika ary ny alatsinainy fa 9 ny volana oktobra hatramin'ny alakamisy fa 7 ny volana oktobra kosa ny tapany faharoa ho an'izay fanadinana baccalauréat teknika izay. Ankoatra izay nofoanana ihany koa ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinam-panjakana baccalauréat ity raha ny fanazavana trano ho fanatanterahana ny tenin'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Izay indrindra ho fanatanterahana izay voalaza ny filoham-pirenena zay no nandiniana tao amin'ny filan-kevitry ny gouvernement ny makasika an'io fanatanjahantena amin'ny mpiadina baccalauréat io ary efa nisy ihany koa ny fakana hevitra avy ao amin'ireo sampana mpikarakara ny fanadinana any amin'ny université rehetra manerana amin'ny Madagasikara ary dia nanapaka ny filan-kevitry ny gouvernement moa zany zay nandinika sy nanapaka ny nanafoanana ny fifaninanana ara-panatanjahantena io amin'ity taona 2020 na 24 ity. Efa mirosy ihany koa ny fanomanana ny fanadinam-panjakana baccalauréat amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana avy ao anivon'ny ministera tompon'andraikitra. Lafim-baovao hafa kosa indray dia 7 isanjaton'ny mpandeha amin'ny kompania tsara dia mpandeha amin'ny sidina régional sy iraisam-pirenena avokoa. Nambola mijanona amin'ny sidina anatiny ihany aza no isokatra namafisin'ny kompania fa efa mivonona hatrany izy ireo amin'ny fepetra amin'ny sidina régional sy iraisam-pirenena. Miantarandriana. Fotoana sisa no andrasana fehivavonina avokoa ny rehetra. Io no nambarany teo anivon'ny kompania Tsaradia mikasika ny fahavononan'izy ireo amin'ny fisokafan'ny sidina régional. Efa roa volana angambany efa nanomananay azy hoe voalohany aloha hoe le volona eto toerana tsy maintsy misokatra dia niverina hoe mety volona régionaux dia avy eo izy volona internationaux donc zavatra nataonay mihitsy hoe na mpamory ara manao mba tsy avery le qualification dia manao vol d'entraînement zany zao zavatra efa natao anatiny. Faharoa ny mpiasa rehetra nanomboka efa herinandro mahery zany efa au complet teo aloha teo tsinona nisy le fioboana moa filaza azy dia tsy maintsy nanao ny assurer zany hoe le service essentiel. Raha toka manampy amin'ny fanatsarana ny toe-karena anatin'izao Covid-19 izao ny fisokafan'ny sidina anatiny manomboka ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao namafisiny teo anivon'ity kompania ity fa vahaolana vonjy maika ihany zany. Dia hoe
reo mpanjifa avany velany reo ny tena hoe satria fitopolo isanjaton'ny mpanjifa mandeha amin'ny tsara dia olona avany velany taony ny akabeazany tsy hoe volona international moa raha maromarina koa donc hitanao am'izay fa hoe raha mba misokatra izy dia mba satria ny olona tsy mandeha fotsiny hoe totalinarivo fa ndraindray hoe mandeha nosy be makanto io le ara hitanao mba misatisfaire zay zay tena deda na reo fa nagasy natramigasy avany velany te ody daholo le be da be ny olona miantso any hoe ody zay hoe izy a mba mandritry ny herinandro miaraka amin'ny fianakaviana Antananarivo dia herinandro io mba miaraka zay mivadina zay menakavy mba hankany amin'ny province kely akarivotra. Tsy ahivona Toliara, Morondava, Sambava, Nosy Toamasina, Sainte-Marie, Tolagnaro, Mahajanga, Maroantsetra ary Antsiranana no voakasiky ny fisokafansidina anatiny manomboka ny voalohan'ny volana septambra izao. Tonga tao fotoanany dogavatra isika mialohan'ny idirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Yellow Facebook Baka. Likez, commentez, publiez, partagez. Yellow Facebook Baka. 1 giga APSN Amftonare. Am vidin Kimanjatoare Armunza. Sindiuni 10 322 étoile 65 dièse. We love chocolate. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Manoloana ny famaroan'ny ady tany sy ny taratasy tany osika eto amin'ny faritra Analamanga mandeha ny fanadihadiana izay totsaina eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany ankehitriny miantarandriana io. Isan'ny maro hitrangana ady tany ny alasora raha ny fanadihadiana. Amin'izao fotoan'izao, antota taratasy maro no tonga eny amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy manoloana izany, mandeha ihany koa ny fanadihadiana tontosain'izy ireo. Isan'izany ireto tranga telo ireto. Tranga iray ity ohatra nisy ny permis de construire navoaka ny commune Alasora ny taona 2024 momba na tany iray. Rehefa mivoaka io, nisy ny doléance na olona iray izay voalaza fa manana taratasy ara-dalàna ary misy extrait. Tao anelanelan'izay nisy taratasy hafa manambara fa efa miampita any amin'ny olon-kafa ilay tany. Eo no isian'ny fanadihadiana totosaina ahafantarana ny tena tompon'ny tany marina. Taorian'izay anatin'ity raratany Alasora ety hatrany, mbola maro ny taratasy sy manjavozavo. Dia nisy natao hoe expropriation tamin'ny nanaovana n'iny bypass makany avolon'iny. Dia tato amin'ity ilan'ity efa nahazo le olona satria matominy ny fanjakana izy amin'izany expropriation zany manamarina fa nahazo ny tany. Rehefa tonga zany le olona amina taratasy amin'ny resaka expropriation satria voasoratra mazava anazo ny tany dia napetsony izy aka ny volany, dia rehefa aka ny volany izy dia efa tsy taotsony ny vola fa nisy olona nakazy. Rehefa ny fampirisahana zany rehefa nataony ny anna rehetrarehetra dia hita le olona nakany le vola azo ny tompony ara-dalàna zany ny vola tamin'ilay olona izay nakatsokosoko n'ilay vola azony tamin'resaka expropriation. Ny zavatra nisy nefa raha ny situation juridique zay tamin'ny 2017-2016 naka foana ny tompony dia mbola ny zareo ny tany. Fa ity somary nitapotona kely ity 2019 nivoaka indray ity situation juridique ity efa lasa ny olon-kafa. Dia rehefa lasa ny olon-kafa ity dia eo voagaga zany ny tompony ity anyty nidina tena ny toerana hoe andeha metaka borona ny mpiasa ny domaine sy ny topo io nefa maninona nareo no manety fa tia ny taratasy mana ihany ity. Dia ny teny ny tompony dia najanona aloha izy fa ny ao amin'ny domaine sy ny topo koa dia anao
fanadiadiana hoe taiza marina raha ny zavatra nisy sy nijerevana amreto atao taratasy reto dia milaza fa ny ataony aménagement du territoire zany hoe miodona nisy ny topo satria nampiantso an'zareo nanadiady dia ny fanazavana hoe tsy misy mihitsy ahafahana mamoaka an'ity raha tsy amin'ny alalan'ny tribunal. Donc zany tsy maintsy hojerevana zay anjarany olona manao toliansa ndray moa mijery hoe taiza tany amin'ny tribunal ny namoaka nahazo ahoany ny mpiasa ny domaine sy ny topo namoaka antsika hojerevanay. Endriny hafa ihany koa ity tranga manaraka ity tany iray saingy misy olona karazany roa ho milaza samy tompony. Ny olona zany dia manana ny situation juridique araka ny tetiarana moa zany milazany azy ny situation juridique zay eo am-pelatanana dia anty olona mbola ara-dalàna ny taratasiny. Fa izao nisy olona ty zany zao ny manamarina an'izay hoe an'le olona ny tany tena tandova misy anakiroa izy ireo tena anazy tanteraka mihitsy. Fa misy olona zay ataontsika hoe tsy fantatry ny mahay lalana ambanin'ny tany ary manana doctorat plus 8 angamba ny ilazana azy fa naka taratasy tany Brickaville. Rehefa naka taratasy tany dia milaza fa maty ity olona tato ty. Rehefa maty io dia ty taratasy ty no nentiny nakato amin'ny premier arrondissement namoahany premier arrondissement an'ity taratasy ty. Dia izay taratasy zay no nentina nakany amin'ny aménagement du territoire zay nikarakarana nentina nangalarana an'ilay tany. Rehefa natao ny fanadiadiana tonga hatrany Brickaville tonga hatrato dia hoe voalohany indrindra moa zany voafitaka ny tato anatin'ny commune premier arrondissement no ity taratasy santoka zay nalaina avy amin'ny Brickaville ity fa rehefa nidina tany dia hoe tsisy an'izany tany. Zay zany le atao hoe usage de faux. Entitra manoloana io ny anivon'ny ministera tompon'andraikitra ary nampitandrina ho an'ireo olona manao alatra tany amin'ny endriny maro samihafa. Ka eto aho zany amin'ny tompon'andraikitra voalohany atao anatin'ny région Analamanga atao amin'ny aménagement du territoire dia tsotra be ny teny ho antsika zay olona ka nangalatra tany amin'ny fomba tsy ara-dalàna na amin'ny fomba tsy mendrika na amin'ny usage de faux amin'ny fampiasana n'ireny tetiarana sy ny filazana hoe maty io tsy ny fampiarana ny atao hoe mety ho taratasy ozy mety ho taratasy alaina avy any amin'ny tribunal kanefa tsy mitombona akory ary misy zany zay tsy mitombona dia tsotra ny teninay manatona ny tompony dia avereny ny tanin'ny olona dia vonony zay eto amin'ny aménagement du territoire hijery ny fombafomba rehetra. Zany anefa tsy manakana ny fanjakana satria misy ny lalàna velona anenjika anareo amin'izay mangalatra tany. Fa mba tsy hitara ny raharaha satria santiona ny reto zay hitatsika reto dia mbola mamerina hoe avereny ny tanin'ny olona. Itoetrany ny fanadiadiana raha ny fanazavana ahitana ny marina mikasika ireo raharaha ireo. Mahakasika ny valina aretina kosa indray dia raha nitasitra tamin'ity androany ity miampy telo ireo lavon'ny Covid-19 eto Madagasikara raha toka 400 ny tranga vaovao ny alarana efsa. Androany ny tombo telo indray ireo olona lavon'ny valana aretina Covid-19 ary ny ohatrany 100 indray ireo tranga vaovao voatily tao anatin'ny 400 ora. Tamin'ny fitiliana miisa 3,900 natao 400 ireo tranga vaovao ka ny 50 hita teto amin'ny faritra Analamanga, 20 tao Sava, 12 tao Vakinankaratra, 10 tao Sofia, 4 tao Boeny, 3 tao Diana, 2 tao Menabe, 2 tao Matsatrambony, 2 tao Alotramangory sy Anosy. Nisy ihany koa ny sitrana Somatsara izay miisa 770 ary ny 90 ireo marary mafy. Zany dia ireo 770 ireo nisan'ny forme grave miparitaka manerana ny nosy any amin'ny toerana misy azy ireo dia toy izao ny fitsinjarana azy ireo ny 130 amin'izy ireo tao Analamanga, 7 amin'ny Asiera, 720 ao amin'ny hôpital Joseph Raseta be Filatanana ary 10 any amin'ny CHU Andotapenaka. Raha any Antsirabe 7 ao amin'ny CHU Andrainjato efa miena ihany koa ny entrareo ao Andrainjato raha ny ohatran'ny folo foana izany andro maromaro zay Aloatramangoro misy anankiray, Toliara misy 4, faritra Diana misy anankiroa, Iorombe misy forme grave ray indray ary Morafeno misy forme grave anankiray. Zay zany ireo forme grave 720
Hatreto mitotaly 7,707 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus teto Madagasikara. 7,703 amin'izany no sitrana ary 800 ankilany ireo mbola manaraka fitsaboana ka 220 amin'izy ireo no marary mafy. 7,20 amin'izao no lavony ny valanaretina ity hatreto. Lafo mavao hafa kosa indray dia arebus amin'ny faritra telo eto andrenivohitra no nafindra vokatry ny fisian'ny fitohanan'ny fiara ary ho fandrindrana ny fifamoivoizana eto andrenivohitra. Abraham Randriamana. Namoaka fanambarana ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mikasika ny famindrana sy fanafahana ireo toeram-piantsonana taxi be na ireo arebus izay miteraka ny fitohanan'ny fiara. Natao izany ho fanasarana sy fandrindrana ny fifamoivoizana manoloana ny fiverenan'ireo fiara fitanteram-bahoaka. Faritra misa telo eto andrenivohitra no voakasika ity famindrana arebus ity. Foana araka izany ny fiantsonana manoloana ny karan'ny Soarano. Foana ihany koa ny arebus manoloana ny pompe etsy Amboditsiry ary mifindra eo anoloan'ny charcuterie Lewis izany. Ho an'Andravoahangy manokana, miroso eo anoloana ny tsena akaikin'ny CSP2 ny toeram-piantsonana Quincaillerie teo aloha ary mifindra eo anoloan'ny tsena Art Malagasy akaikin'ny poste ny terminus ho an'ny zotra eo. Efa nisy ny fifampiresahana tamin'ireo zotra voakasika ity fiovana ity raha ny fanazavana. Efa nisy ny fivirina lehibe ny raha natao amin'ny coopérative tamin'ny lahady izay ny Union sy ny ICTU, ny CTS, ny ATT ary ministère en transport izay efa nilazana mialoha makasika ny tinoty ity hoe amin'ny larobia verina miasa ny taxi be dia ireto toeram-piantsonana reto dia efa nasiana fanovana ary nasiana fanafoanana. Nanaraka fara moa zany ny noty makasika an'izay satria tsy maintsy napetraka mihitsy aloha le dispositif afahana mampandeha n'ireo toeranareo dia navoaka ny noty après fa efa au courant daholo ary efa mahafantatra daholo. Nanamafy ny teo anivon'ny tanàna Antananarivo fa mbola isy ny lamina entina andaminana ny fifamoivoizana. Tsy janona hatreo nefa zany le asa fa itoy foana hijery foana zany zay an'ireo toerana zay tena hoe source na bouchon dia ho ametrahana panneau izy ireny dia mety isy anila so tsy voatery arebus fa na placement taxi io na parking public io dia afaka gérena arak'izay dia asianay ireny toeran'ireny zany dia mbola arahanay panneau izay mipetaka amin'ny rindrina izay tsy mamela hoe tsy azo ijanonana na tsy azo ivarotana. Araka izany, manentana ny fiara fitateram-bahoaka ny tompona andraikitra hanaraka ny lalana amin'ny feny fifamoivoizana mikasika ny fijanonana eny amin'ireny arebus ireny. Miroso amin'ny digitalisation ankehitriny avy ao anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny ministeran'ny tontolo iainana. Hosokafana tsy ho ela ihany koa ny fitoeram-piofanana ho an'ireo mpampiofana eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Gaëtan Andriatsilavo. Miroso amin'ny digitalisation ankehitriny eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona sy ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Araka izany, nisy ny fanolorana tablety miisa 300 sy finday izay mihoatra ny 7 sy 400 tapitrisa ariary avy amin'ny tetika sarindra na ny programme de renforcement institutionnel vers le développement de la résilience agricole izay efa tsy nivondrona européanina vola. Ireo mpanao suivi et évaluation sy ireo vétérinaire no hofatsinina ireto fitaovana ireto ahafana manamora sy manafaingana ny asa sy ny fandraisana fanapaha-kevitra. Io zany araka le voalazako teo hoe mba ahaingana ny fanakalozana zany satria indrindrandrindra moa raha eo amin'ny fiompiana raha misy ny aretina dia mba ahaingana zany fandraisana dia inona ny ahafahantsika mamana izay olana zay. Aparitaka manerana ny faritra 20 ireto fitaovana ireto ary ezahana ampitomboina hatrany ahafana manatratra ny tanjona. Fanomboana no natao androany. Mbola betsaka ny sehatrasa izay mbola amatsiana vola ary indrindra ihany koa ampitaovana ireo sehatra samihafa atao anatin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana fa fanomboana ihany zao voalaza teo fa tsy hijanona eto ihany akory fa ho any amin'ny faritra ihany koa. Vola mitetina 90,000 ariary avy amin'ny PIN 11e fête no mamatsy ny tetika sarindra izay manohana mivantana ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona sy ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Cette intervention particulière sur la formation agricole et rurale. Miavaka ity fanampiana amin'ny fampiofana ara-pambolena ambanivohitra ity
Zava-dehibe ny tetika asa fametrahana ny IFFA izay hitantsika androany fa nahazo ny tohana voalohany. Fanombohan'ny fanohanana izay hitantsika fa hanana Institut de formation des formateurs agricoles et ruraux et Madagascar. Les formateurs en termes de agricole et rural. Ankoatra ny firosoana amin'ny digitalisation, isokatra tsy ho ela ihany koa araka izany ny toeram-piofanana amolavolana ireo mpampiofana eo anivon'ny fambolena sy ny fiompiana misehatra any amin'ny tontolo ambanivohitra. Efa nisy ny fanomezana latabatra, seza, armoara sy ny maro hafa avy amin'ny tetika sarindra manoloana izany. Mpianatra miisa 720 izay hiatrika ny fanadinana mpanjakana CPE ao amin'ny commune Nandizana Karion no nitolorany antoko malagasy miara-miainga fitaovana entina hiatrehana an'izany ny talata ho avy izao. Henri Florio. Ho fanohizana ny hetsika ara-sosiala fanaon'ny antoko malagasy miara-miainga, ankizy mpianatra analana ny fanadinam-panjakana CPE ny talata ho avy izao ao anatin'ny commune Nandizana Karion miisa 220 no nitolora ny VMMM sy ny TMMM ao Karion fitaovana entina hiatrehan'izy ireo ny fanadinam-panjakana ity. Dia nizara kit anaovany ankizy fanadinana eo anaovany ankizy CEPE amin'ny talata ho avy izao. Izy ity zany dia fiara-miasa amin'ny CEG Nandizana Karion sy ny malagasy miara-miainga izay marihana etona fa tsy voalohany no niara-ny asa fa efa nisy maromaro fiarahana natao. Dia izy ity zany nizaraina kit scolaire daholo zany ny ankizy rehetra izay manala fa izay anala fanadinana CEPE ato amin'ny commune Nandizana Karion. Izay no antom-pisin'le hetsika natao androany. Izay niaingan'le izy moa dia fangatahana avy amin'ny CEG Nandizana Karion izay centre analana fanadinana eto amin'ny commune. Zava-dehibe ho ny teo anivon'ny sekoly ny fanomezana tahaka izao entina hanampiana ny ray aman-dreny ny mpianatra. Ny fanadinana CEP tokoa ny ankizy amin'ny talata fa voalohan'ny volana septambra ho avy izao. Ary dia nanao antso moa ny sekoly amin'ny malala-tanana rehetra mba hifanampy amin'izay fanatanterahana ny fanadinana izay. Ary dia namaly izany fangatahana izany moa ny malagasy miara-miainga nanolotra kit scolaire ho an'ireo mpiadina 720 izay adiny eto amin'ny CEG Nandizana ka dia manefisaorana sy fankasitrahana ny atoko malagasy miara-miainga izay amin'izany fanomezan-tanana izay nataony izay. Maniry ny hitohizany hetsika tahaka izao ho an'ireo mpianatra hanala ny fanadinam-panjakana BEPC ihany koa ireo ray aman-dren'ny mpianatra raha ny nambaran'izy ireo nandritra ny fizarana tamin'ity androany ity. Mitohy hatrany ny fizarana hetsika sosialim-bahoaka fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Mifanindran-dalana amin'izay fizarana izay ihany koa ny fandraisana ireo fitarainana io ny nasaina. Teto amin'ny boriboritany faefatra androany teo anivon'ny CRC Analamanga sy ny ministeran'ny rano ny fidiovana sy ny fanadiovana no nizara ny sosialim-bahoaka. Fokotany efatra no vita ary hovitaina amin'ny herinandro avy io ny fokotany 12 ambiny raha ny fanazavana. Raha hoe mivoaka ny lisitra dia misy toerana fangalana ny fitarainana dia reny jerena ka adiadiana dia zay vao raha ohatra ka hoe tena mitombona ilay tsy fahazahoan'ilay olona dia misy misitraka an'ilay fanampiana izy ao aorianan'izay. Raha ny tokantrano izay ao anatin'ny fokotany 12 eto amin'ny 4e arrondissement izay andraika eto ministeran'ny rano dia eo amin'ny 5,4 eo zany ny tokantrano izay ao anatin'izay fokotany 12 izay. Ampy eo amin'ny 2 volana eo ny vary 10 kilao raha nambaran'ireny mpianakaviana iray raha olona efa mianaka no ao an-tokantrano. Izy mianaka ireto izay nisafidiny tsy hiaka bata entana fa izy ireo ihany no nitondra ny vary mankany an-tokantrano ka samy ny bata 10 kilao avy. Nantantitra zareo hoe efa nahazo tosika efa meno ve dia hoe mbola tsy nahazo izay dia izay misitraka an'ilay vatitsinjo efa mianaka izany izay dia ampy ana eo amin'ny 2 volana iny 2 kilao izany 2 kilao isan'andro 3 kapoaka sy tapany 2 kilao. Mazefajefatra fa efa zaraina fotsiny dia mba nisahana amin'ny vatany.
manao fanatanjahantena, manao kickboxing. Itoy hatrany ny fizarana fanampiana raha mbola nisy tsy nahazo ireo tokony hisitraka izany ho hatrany nambarany tompona ndraikim-panjakana androany. Ny votoatan'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo indray nentina aminao anatin'ity fanadadena manaraka ity nantsipiriny izay entin'ny Yves Richard. Nivoaka androany larana fahavalo amin'ny 50 amin'ny zato ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo ho an'ny daty ny 20 aogositra hatramin'ny 3 septambra ho avy izao izay azo jifaina amin'ny sarany 900 ariary. Ndraraha mahakasika ny tale jeneralin'ny serasera teo anivon'ny MCC no hitondrany Matin Hebdo lohateny lehibe. Chertia ray fanahy manana l'alcool t'a rendu fou et furieux ao amin'ny pejy faha-efatra. Eo ihany koa ny mahakasika ny losotra vaobe tao amin'ny fonjan'ny Farafangana ao amin'ny pejy faha-3. Mutinerie à la prison de Farafangana. Le coup d'un groupe de jeunes condamnés à perpétuité. Any amin'ny pejy faha-5 indray no ahitana ny ambaindainy mahakasika ny hetsika ara-tsosialy isan'ny tokony. Action sociale Ambovombe Androy. La démarche géométrie variable du questeur Henri Jean-Michel. Mitondra lahatsoratra mahakasika ny fanatanjahantena ihany koa Matin Hebdo ao amin'ny pejy faha-9. Développement des zones talents. La FMF participe dans un nouveau programme lancé par la FIFA. Ary farany toy ny mahazatra ny ampahan-dahatsoratra momba ny fandaharana alalino. Vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Kolo TV ao amin'ny pejy faha-10. Momba ny sehatra ny fanoreny an-trano izay arahinao eto amin'ny fitalavitra kolo ny alahady fa 30 aogositra ho avy izao. Maresaka iraisam-pirenena mampitantena ny fitondram-panjakana frantsay ny firongatry ny Covid-19 any amin'ny toerana ankehitriny. Mahery ny 4,000 ny tranga vaovao vao marina tao anatin'ny 420 ora farany fanantena. Montparnasse à la Tour Eiffel. Niverina ho isan'ny fepetra tsy maintsy atao indray ny fanaovana arotava ny Frantsa, indrindra ny ao Paris ny manodidina. Mihitatra tamin'ny departemanta hafa ihany koa ny fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana ny antoerana, toy ny ao Seine Saint-Denis, ny ao Hauts-de-Seine sy Val-de-Marne, fepetra izay nampizarazara hevitra ny Frantsay. J'ai pas envie de revivre. Tsy te hiverina iaina ny zavatra nitrangana nandritra ny volana Mars, Aprily sy May lasa teo ao. Raha izay no angatahana araka izany dia anaovako ny arotava. Amin'izay toerana be olona ikeko fa raha ohatra kosa ka amin'ny toerana vitsy olona tsy ratriny izany. Tsy niemitra amin'ny fanapahan-kevitra noho ny fahitana ny firongatry ny valinaretina any an-toerana ny Praiminisitra Frantsay. Tsy maintsy izao no andraisana fanapahan-kevitra entitra tsy hatongavana amin'ny zavantranga farany teo. Ankoatra ny Paris, tanàn-dehibe maro ihany koa no nandray fepetra toy izao, toa ny Marseille, Toulouse, Nice sy ireo commune sivy amby 20 ao Mayenne. Efa nisy raha teo ny fanambarana nataon'ny prefektora ny polisy ao Paris mahakasika izay fanaovana arotava izay. À s'appliquer avant quelques jours. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia nametra-pialana androany noho ny antony ara-pahasalamana ny Premier ministre japonais. Miomby hatrany ny aretina izay mahazo azy ka antony nandraisana izao fanapahan-kevitra izao fanantena. Après presque 8 ans à la tête du gouvernement japonais, Valitaona tia aorian'ny tarihan'ny gouvernemanta japonais, nametra-pialana androany noho ny antony ara-pahasalamana ny Premier ministre Shinzo Abe. Miomby ny aretina mahazo azy ka antony nandraisany fanapahan-kevitra. Amarana ny fepitoam-piasany androany. Aretiny tsinay no mahazo azy araka ny fanazabana. Ary efa maro no nahafantatra ny toe-pahasalamana nanomboka ny taona 2012 nandraisany ny toerany. Efa nitana ndraikitra ambony teo amin'ny fitondrany Shinzo Abe ny taona 2012. Ary efa nametra-pialana ihany koa herintaona taorian'izay noho ny antony ara-pahasalamana hatrany. Nitondra avo an'i Japon tena ny taorian'izay ary nitondra fanavaozana maro izay taratra ny fampandrosoana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Dia izay mamahana vaovao tamin'ity androany ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany soava tsara atao.
nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.